Nody mandry i andry Andriamanantena na AS andry zanaky Lamatoany Rado mpanoratra. Mpanao paikafo matianina, pyrogravira sy gravira sur bois. Mankahery ireo havana sy namana ankiaky azy rehetra nohon' zao fahalasany Olomanga izao. Mandriampiadanana andry Andriamanantena. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika dia azadiny foana ny mi-abonné ny chaîne antsika, azadiny ihany koa ny mametraka ny commentaire, aza adinona ihany koa ny manao j'aime ny vidéo. Ndehary ataontsika izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny filazana ny vaovao sy filazana ny zavamisy ary filazana ireo rehetra izay misongadina. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Dokera iray no tratra rehefa nitsoaka niaraka tamin'ny entana mitentana amin'ny tapitrisa ariary teny Beoririka. Nentiny tompony andraikitra teny amin'ny polisy izy ary naverina tao amin'ny tsena ny entana mandram-piverenany tompony ilay entana. Zay moa ny mikasika ilay dokera nandositra fandeha ary ho lazaintsika kely ity resaka resevera ny zotra 133 itos ity. Nilaza ilay resevera fa efa nanome famerim-bola saingy nanizingizina ilay ramatoa fa mbola tsy nandray izany. Nalainy reny mpianakaviana iray ny vola rehetra tao ampelatanan'ny reseveran'ny taxi be izay zotra 133 mampito any Itosité sy Analakely. Mazava ho azy moa fa ny antony nakany ity reny mpianakaviana ity ny vola rehetra teny amin'ny resevera dia noho ny izy tsy mety nanome ilay famerim-bola. Ny omaly teny andranona no niseho any izany tranga izany koa dia zarainay aminareo ato, zarainay aminareo rehetra ato mpanaraka an'ity tsy tapaka ny chaîne ity. Zay moa ny resaka reseverana bisi 133 fandeha ary hijerivantsika kely ny valinkafatra izay navoaka ny sefonambinina. Manoloanany ny feo miely fa migadra eny Antanimora i sefonambinina gastro dia namaly tao amin'ny pejiny izy. Tsy atopoko tsy migadra izany aho hoy sefonambinina. Marobe ianareo no miantso tsy migadra izany aho topoko. Mamangy sy mivavaka ho any rahalahy voafonja isan-kerinandro izahay no mety nisy nahita. Tapahako amin'ny rano Jesosy hoy izy hatrany. Izany no valinkafatra izay nomeny sefonambinina ny aminy hoe niely izy fa nigadra, niely izy fa nidoboka amponja any Antanimora. Ny valiny avy hatrany dia tsia ary tsy marina izany fa izy dia tsy migadra. Zay moa ny mikasika ny sefonambinina sy ny tsaho miely mikasika azy fandeha ary isika hiditra kely amin'ny resaka kanto sy ny tontolon'ny zavakanto. Hiresaka kely mikasika any mpanakanto ny Razamo isika satria anisan'ny mpanakanto izay tena manana ny lazany ity mpanakanto ity ary antony hilazantsika izy androany moa noho ny izy mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany anio. Ny Raza dia mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany anio, izy moa dia mpanakanto malagasy fantadaza izay mitondra avo any Madagasikara any ivelany. Miarahaba sy mirary soa azy isika ho ela velany ianao aingany ho tonga amin'ny tanjona irinao ary ho tanteraka izay rehetra kasainao re mpanakanto ny Raza manaova fety sambatra. Zay moa ny resaka zavakanto sy ny tontolon'ny mozika fandeha ary isika hiresaka kely amin'iny fagitra Antsifihy iny. Orantokana ny latsaka nampiakatra sarandalana ny mpamily ka raikitra ny fifamaliana teo amin'ny mpandeha sy ny mpamily. Raikitra ny gidragidra tao amin'ny parkazy Antsifihy ny androany maraina 10 septambra 2024. Tsy nanaiky handeha ireo mpamily raha tsy manefa sarandalana 7 alina ny mpandeha. 9 alina ariary anefa izany Antsifihy Antananarivo teo aloha izany fa niakatra tampoka rehefa avy ny orana omaly. 5,5 alina ariary ny sarandalana avy any Antananarivo Antsifihy. Nidina ifotony nandamina ny raharahany ATT Sofia tompony andraikitra misahana ny fitaterana antanety rehefa nandreny fitarenam-bahoaka momba ny ity raharaha ity. Niravina ny disadisa-nisy naverina ny vola 2 alina ariary izay efa lasa. Mpamily iray ny dingindrambo sy namalivaly tsy nanisy fotony ireo tompony andraikitra nandraisana fepetra. Miverina ho 9 alina ariary araka izany ny sarandalana Antsifihy Antananarivo, 5,5 alina ariary kosa tana Antsifihy. Izany ny zavany tranga tany Antsifihy ny androany maraina koa dia lazaina foana satria anisan'ny zavatra izay tena nahoraka izany tany ary anisan'ny zavatra izay tena niteraka sotasota sy ady hevitra be dia be.
Zay moa ny tany Antsihy ndeha resika ivadika kely any Toliara faharoa. Angovo azo avôzina ao Toliara faharoa nahazo toby mpamokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro ny ao amin'ny commune Ambanivohitra Ambahikily. Ary anisan'izany ihany koa commune Ambanivohitra Ankililaoka. Efa tonga ao Ambahikily sy Ankililaoka ireo batterie de stockage hitahiry ny herinaratra vokariny ireo centre solaire ireo. Hatao avy hatrany ny andrana teknika vantany voatafapetraka ny batterie de stockage izany. Efa nisy ny andrana natao tamin'ireo milina mpihary herinaratra ny 3 aogositra lasa teo tao Ambahikily. Fa ho tanterahana ny rampitso 9 septambra kosa ny andrana ara-teknika ho an'ny mpihary herinaratra fiandry ao amin'ny centre solaire Ankililaoka. Zay moa ny tany Toliara faharoa ndeha resika hivadika kely amin'iny faritra atsimo andrefana iny. Mandray anjara ary miatrika ilay conférence internationale Africa Down Under 2024 andraisan'ny ireo mpisehatra amin'ny harena ankibon-tany anjara izay tanterahana any Australie ny governoran'ny faritra atsimo andrefana tsy iza moa izany fa Dr Tovondrainy Ranoelson Edaly miaraka amin'ireo délégation na malagasy izay tarihin'ny ministry ny harena ankibon-tany. Izay dia tafiditra hatrany amin'ny fitadiavam-baolana sy fiarah-miasa amin'ny anivelany ho an'ny fampandrosoana ny faritra. Zay moa tamin'iny faritra atsimo andrefana iny ndeha ary ho lazentsika kely ny tranga izay mahatsiravina ny seho-tany Antanimena androany maraina. Fiara iray nifandona tamin'ny fiaran-dalamby teo Antanimena androany maraina. Tsy nisy kosa ny aina nafona naratra tafavoaka soamantsara ny mpamiliny ilay fiara. Fa ito hitantsika amin'ny sary eto dia tena potipotika ity hitantsika ity ka izandrendra no antony ilazana ny hoe mahatsiravina ity tranga ity. Fa ilaza Raza Fiarson kosa dia nanome hafatra ny tao anatin'ny pejiny ary toy izao ny hafatra izay nomeny. Raha misy mpandraharahana nanao taxi brousse ka nitondra sprinter voalohany veteo amin'ny commune iray dia mety tonga nitsidika io sprinter io ny maire na ny ben'ny tanàna ka mba mijery ny seza tao anatiny hoy ny fanontaniana izay napetraky Laza Raza Fiarson. Mety mba manana fotoana hitsidihana ny fiaramanidina gasy ve Biden raha sendra mba tonga any Washington isika dia hazavaina aminy hoe izao ato anatiny ato mihamilatsaka ihany ny volona pirenena ry zareo hoe hafatra izay nomeny Laza Raza Fiarson. Vagotra ny resaka ka mahafaly ve mahita hoe ny hafa no mitrandraka ny tsena tokony ho antsika hoe hafatra hatrany izay nomeny Laza Raza Fiarson tao anatin'ny pejiny. Ino moa dia trafokena nome mahery ambava homana ampomy eritreritra ary samy mandray izay tandrify azy amin'izany hafatra izay nomeny Andriamatoa Laza izany. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity moa dia ireto sary hitantsika ireto anisan'ny sary izay tena mahafinaritra ary toerana izay tena mahafinaritra. Mbola any a Madagasikara hatrany ireto toerana ireto koa dia mahafaly anay no mampahafantatra izany ianareo rehetra izay mbola tsy mahafantatra fa ho an'izay efa nahafantatra kosa dia mampiatsiahy izahay. Ireto sary hitantsika ireto moa dia forêt de Baobab Tanandava station any amin'iny RN 55 iny no misy azy. Zay ihany koa moa ny namarana ny video antsika amin'ity video anankiray ity. Ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana heno hatramin'ny farany antanina ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavanay ny resaka fa hametra beloma izahay veloma vetivety ianareo fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.